Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo, Manarakani Izo, Algo, Nikaltau, Amvidin Mirage. Lulchanau, ni Fampalalambavau. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel sous arrive. Lulchanau, ni Fampalalambavau. Fandikan-dalàna no ataon'ny seni manoloana ny fanemborana ny fanakatonana tanteraka ny lisam-pifidianana ho ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity tokony izy didim-panjakana mivoaka mialohany nanemboran'izay saingy fanapahan-kevitra samy rery no nyraisin'ny seni izay tompon'andraikitra mety ho vokatr'izay manao barofo izay tia nitantanana ny volam-panjakana mpitondra amin'izao fotoana ho ny komisiony vola sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny antenimieram-pirenena manao izay tiany fahefana mpanatanteraka ary tsy afaka manara-maso sy mipetraka ho arofaniny intsony ireo fahefana mpanao lalàna manome roa amin'ny fitopolo ora nanomboka androany ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo mpiasa ao anatin'ny syndicat saint pers isan'ny takina izy ireo ny andoavana ny tampokarama sy ny maro hafa ka iroso amin'ny fidinana an-dalambe izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina malalaka ny fanapohana tsipopoka amin'izao fotoana hoy ny fanambarany lehibe ny prefektura na Antananarivo tokony manana fahazon-dalana nanaraka ny dingana avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny prefektura ankilan'ny fanapohana afomanga rany fanazavana any velany androany no notanterahana ny fandevenana ny praiminisitra italiana matoa amin'ny fahenina amin'ny valopolo taonany noho ny aretina leçon micronique ny tenan'izay ny tanandraikitra ambony maro tamin'ny sehatra politika atao Italia fony fahavelona ny antsiprian'izay izay lohatenim-baovao ankasitrahany ianao mbola misafidy ny fahita lavitra koloatrandry amin'izao oro izao tonga soa atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao anarak'izandry hatramin'ny farany isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia manao barofo sy manao izay tia ny tantanana ny volam-panjakana ny fitondrana amin'izao fotoana izao hony teo anivon'ny komisiona misahana ny vola sy ny teti-bola eo anivon'ny antenimieram-pirenena tamin'ity androany ity manao izay tiany ataony fahefana mpanatanteraka ary tsy afaka manara-maso sy mipetraka ho arofanina intsony ny fahefana mpanao lalàna ao anatin'izay no ireo trangana fandikan-dalàna tsy nisy nanao tao anatin'ny mpolo taona ataony mpitondra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trandry onona saina barofo io no voambolana nampiasain'ny mpikambana eo anivon'ny komision'ny vola sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny antenimieram-pirenena manoloana ny afitsika ny mpitondra fanjakana ankehitriny fandikan-dalàna fa ihany koa fiheverana ho tony tsy misy ireo antenimera roa ny fandraisana ny didim-panjakana entina anatevenana ny kitapom-bolan'ny seni hoy ny fanio-kevitra ity solombavambahoaka ity mbola mizoro sara ara-dalàna ny institution anankiroa izay mpamola volan'ny lalàna izay mpandinika ny lalàna dia didim-panjakana no atao hamoana anaovana transferan'ny vola makany amin'ny seni tsy ara-dalàna zay raha am'izao asika mbola mizoro ny institution anankiroa mpandinika an'izany volavolan-dalàna zany zay zany dia midika fa manao barofo financiera izy tena ataon'zareo barofo zany ny fitantanam-bola eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay tiany anaovana anazy zany ny fitantanam-bola am'izao fotoana izao mpagnisikisahana na lampanorenana izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha resaka finansier no resaina anjaka ny baranany eto amin'ny tany sy ny firenena anao izay tia ny fahefana-panatanteraka amin'izay fitantanana ny volam-bahoaka izay ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity manoloana izao zava-misy izao tsy ho afaka anao arofanina sy anara-maso intsony ireo antenimera roa noho izao fandikan-dalàna ataon'ny fanjakana izao izy zareo zany efa mieritreritra fa tsy misy tsony io institution anankiroa io tsy isy tsony hafanay manao balizy anazy satria ny zavatra inscrit agnatin'ny inscription budgétaire anie no hafanay manao balizy
manao verification zany nefa tsy hoisy ary tia ny zavatra tokony ho sapany zareo rehefa sisy ny LFR ny mivoaka misy magnaraka ny fepetra tamin'ny RFI fa ny fampidirana vola hafa ivelany asosika ampidirana de tsy azo atao misy raha tsy zay hoe barofo financière tsy tiavako anazy ty ampidiriko ty satria nahazo vola tary aho fanampiana na fampindramam-bola de sy ampandaloviko amin'io parlementaire roa io de ampidiriko agnatin'ny budget initial ty ihany izy pary vola lalagna ho ataon'ny fanjakana zay nefa barofo zay satria ny antony eo anefa n'olo mpanao lalagna mpandinika ny lalàna maninona raha sy hodinina miaraka ampandinina mpanao lalàna mba ho ara-dalàna magnaraka ny constitution de barofo zany ny zava-misy am'izao fotoagna zao ary hanao zay azony ataony izy amin'io resaka teti-bola io zany nandritra ity fitondrana ity mitombona ilay fiteny hoe tsy nisy tao anatin'ny 90 taona raha ny fanazavana hatrany sainginy mampalahelo amin'ny endrika ratsy no isehon'izay amin'ny ankapobeny raha tsy laza afa-tsy izao trangana fandikan-dalàna tsy mbola hita teo amin'ny tantara miseho ankehitriny izao fa mahakasika ny fiomanany seny sy ny fikarakarana ny fividianana amin'izao fotoana izao izay miteraka resabe ihany koa dia fandikan-dalàna no ataon'ny seny manoloana ny fanemorana ny fanakatonana tanteraka ny lisym-pividianana hoy ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity tokony hisy ny didim-panjakana mivoaka mialohany hanemora ny seny izay saingy avy hatrany dia mandray fanapa-kevitra samirery ity voamerity ary avy eo vao mitady ny fomba rehetra ilazana an'izay fanarahan-dalàna izay Daniela Mino Arso tsy mbola nisy hatreto ny didim-panjakana manome alalana ny seny anempotra ny fanakatonana tanteraka ny fanavaozana ny lisym-pividianana ho amin'ny 17 Jolay ho avy izao hoy ny firaisamonim-pirenena io fanemorana io izay tokony fanaraka hatrany amin'ny didim-panjakana mivoaka raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity fara ny didim-panjakana zay apela-tananay aloha hatreto dia tamin'le faraka 10 volana be zay mametraka hoe le asa rehetra makasika ny fanavozana tokony vita tamin'ny 10 Jiona. Avy eo raha misy zany fanovana dia tokony misy didim-panjakana mitovy amin'izay zany hoe manome lalana izay fanovana izay. Tenena zany tsy hoe le fanitarana ny ratsy fa tokony arahana ihany ny atanatohatry ny lalàna moa zany anatin'izay rehetra izay hoe raha didim-panjakana raisitra tamin'ny filakevitry ny gouvernemanta no mametraka an'ilay daty dia tokony didim-panjakana raisina filakevitry ny gouvernemanta ihany koa no afaka manova an'izay. Na maneno io zany na manitatra araka ny lazaina teo fanemora ny seny n'ilay ataontsika hoe ny empotra indray iny ataontsika hoe ny fomba fiasan'ny seny mihitsy ny ataontsika hoe somary mametra-panontaniana reny ny fanemorana ireny zany dia hoe tokony isy an'ilay ataontsika hoe lalàna mifanaraka amin'izay amin'ny fanemorana satria zay ny hoe tandalana anazy zany dia hoe tokony isy izay didim-panjakana mety hanemorana an'ireny dia lasa valalanina na ny olom-pirenena na ny ataontsika ireo mpijetra rehetra hoe fa maninona no aembotra foana tany am-boalohany ve tsika tsy tokony efa nanana hoe hatramin'izao no eritreretintsika avita sy hatratrany io ataontsika hoe vina zay ho tanterahany io tokony alolavitra ny 10 volana Jona no nisy ny didim-panjakana ka fa ny seny manohy ny asa amin'izay fandraisana anarana ao anatin'ny lisitry ny fidy izay hoy hatrany ny reto firaisamonim-pirenena ireto raha manara-dalàna marina ny vaomera maleo tena misana ny fividianana tsy ivona nitsidika ny distrikana Tsimondrano ny filohan'ny seny ny sabotsy teo fotoana izay nanontanian'ny mpanao gazety momba ireo trangana fandikan-dalàna nataon'ny seny saingy tsy namaly mazava ity filoha ity tsika moa zany aloha angamba amin'ny talata tsika miditra amin'ny Tsipriny efa misy ny fanasana zay natao amintsika dia ny makasika an'le Tsipriny le teneninao zay omaly talata fa 13 ny volana Jona teny amin'ny foiben'ny seny indray ny kasametra-panontaniana ny mpanao gazety maro tonga teny an-toerana momba izao fanemorana ny daty ikatona ny lisym-pividianana izao saingy tsy nahazo fafampo ihany koa ary tsy afaka nanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpanao gazety androany araky ny angom-baovao natao nisy ity fanapana no raisin'ny seny ity izay mitondra laharana aotra 17 seny de 324 ary voarakitra anatin'izany fa hatramin'ny 17 Jolay indray io fisokafan'ny lisitra io ny nanaitra ny maro ny fahitana fa tamin'ny 9 volana Jona teo no efa nandraisana ity fanapahana ity
eninandro teoriana vao nivoaka ny taratasy izay mahatonga ny mpanara-baovao iaia ny amin'ny famarinanyity daty ny valitsona ity raha tamin'ny fahavalon'ny volana jona tokoa nahoana ny filohan'ny senino tsy nilaza ny fisinyity délibération laharana fa 17 ity ny sabotsy fa folon'ny volana jona teo raha nanontaniany ny mpanao gazety izany hoe 2 andro taoriny ny nivoahany omaly ihany koa niala ireo mpanao gazety ny teo anivon'ny seni tsy te hamaly ireo fanontaniana raha efa nanana itony fanapahana itony ho fanazavana fietsika izay mahatonga ny ayatsy havanana hoy ny mpanara-baovao isan'ny mampametra-panontaniana ireo firaisamon'ny pirenena ihany koa ny tsy fiantsony ny seni azy ireo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra iny zany aloha ny anisan'ny anankiray hoe mbola mametraka foana ary zay no ataoko hoe anisan'ny fanamariana hoe indraindray rehefa inona no tokony antsona ny firaisamon'ny pirenena antsona ny atao hoe repetsetra rehetra rehefa misy zavatra tokony andraisana fanapahan-kevitra ohatran'izay fa indraindray zany tonga de manapa-kevitra avy hatrany fotsiny ny au niveau-ny CENI zany tsy nisy an'izay le hoe cadre de concertation de zay ny ataontsika hoe lafy ny anankiray ohatrany hoe mampapetra-panontaniana ihany hoe tokony iarahana mijery ahoana iarahany rehetra ikena fa mpikarakara ny fifidianana ny CENI fa raha ny tena marina moa de hoe any rehetra ny fifidianana zay tanterahany eo de tsara ihany ny sin'ilay hoe zay ny atao hoe fakakevitra zany ao anatin'iny de ahafahan'ilay CENI mijery hoe inona ny lafy tsarany inona ny lafy ratsiny de zay no ahafahana mijery ao anatin'iny hatramin'ny androany nanisy azy ity fanapana ny voaka ity tsy mbola fantatra na isy fiamorana indray io daty ny 17 jolay io tahaka ny efa fanaon'ny CENI hatramin'izay tsy fahamatorany CENI izay miteraka ayasy tsy fahatokisana ho an'ny olom-pirenena lafomba vao hafa kosa indray taoriantona 7 nyvenina na resaka tamin'ny tambazotra tserasera Facebook indray nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity miaraka amin'ireo antota taratasy milaza fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filohan'ny Rajoelina andidim-panjakana nosoniavo ny prime ministre frantsay tamin'izany fotoana izay manamafy ny fanekena ny fangatahany filoha Andry Nirina Rajoelina izaka ny zoam-pirenena frantsay io ihany koa ny ampahany amin'ny journal official izay maneho ny anaran'ny filoha sy ny vadiny ary ireo zanany miisa 3 fa mizaka izay zoam-pirenena frantsay izay tsy nahenopeo hatramin'ny androany ny fiadidinan'ny repoblika nadisona ny tondra fanazavana momba izay ho taterina eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny voarakitra ny didy amandalana momba ny fahafahana mirotsaka ho filohan'ny pirenena eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara mahakasika izay tranga izay fa fanjonona ny mpitondra malagasy andany aminy no azo andikana ny latenina ataon'ny mazovoan'ny Rosia eto amintsika ny farany herinandro teo izay laza fa vonina anampy atsika amin'ny lafiny maro hoy ny manampahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena iray izay natony ny mpanao gazety tamin'ity androanyity raha ny hita mihasarotra ny fifandraisana Madagasikara amin'ireo firenena dehibe any ivelany tato anatin'ny 5 taona any ka tsy mipetraka mazava ireo karazana fiarah-miasa ao anatin'izay Henri Florian manoloana ny toe-dram-pirenena sy ny fisiniady eo amin'ny Ukraine sy Russia na efa somary mangingina azy izany amin'izao fotoana izao tokony hanana safidy mazava ny toerana misy azy Madagasikara amin'ny alalan'ny mpitondra fanjakana hoy ireo mpandinika tantara iraisam-pirenena tsy tsara ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra izay ataon'ny mpitondra malagasy eo anatrehan'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia amin'izao fotoana izao fa tokony isafidy na iankaviana iankavanana isika iresaka ho an'ny Madagasikara aloha sarotra satria ny mpitondrantsika no manapaka an'izany fa tsara no milaza fa firenena maleo teny Madagasikara tokony isafidy hoe iakavia sa iakavanana manaraka an'ireo tandrefa andrazefana rana hatramin'izay ve sa manaraka ny rivotry ny BRICS ny adiny Ukraine sy Russia aloha tsy dinana amiko fa tokony ny lafy ny toe-karena ho an'ny Madagasikara an'izay mety amintsika nge tsisy ady tokony manapa-kevitra mazava ny mpitondra hoe hiaraka amin'ireo tandrefandreo hoe dia inona ny tombontsoa sa hiaraka amin'ilay BRICS an'resaka ireo hoe dia inona ny tombontsoa fa tsy mety le tanila tsy atitsy ireo amboniny tsy ambany tsy ambony ohatran'ny malika alikitsika raha iverenana fohy tahaka izao ny lahateny izay nataon'ny masivon'ny Rosia monina sy miasa eto amintsika ny zoma lasa teo nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety nandritry ny fankalazana ny journée de la Russie izay fahatelo amin'ny 30 taona nanambarana ny fiandrianam-pirenena rosiana nous sommes bien sûr nous sommes dessus mazava ho azy fa
diso fanantenana izay amin'ny olatsabaty io satria tsy mifanaraka amin'ny toerana tsy fiandaniany ny fanjakana malagasy ny safidy fa indrindra i Madagasikara dia manohana tanteraka ny fanapahan-kevitry Ukraine mpomba ny tandrefana izay tsy mandray anjara amin'ny disadisa fiara-miasa ihany ity fanapahan-kevitra ity ary manantena tokoa izay fa ho azon'ny Madagasikara ny zava-mitranga ny Ukraine amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga dia fifandonana eo amin'ny Russie sy ny firenena tandrefana la Russie et les pays occidentaux. Manoloana io lahateny io nanamafy ireo manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fa mitaonan'ny Madagasikara hiandany aminy izy ireo noho ny mety ho fikatsahana tombontsoa manokana eto amintsika fanambatambazana tahaka ny mahazo ireo firenena tsy Afrika mba hanohanana azy eo amin'ity ady ity. Afaka manohevitra daholo ny firenena dehibe ohatra ny Russie ary tena firenena dehibe de tanteraka izy satria nanao fanakanana mikasika ny position antsika mikasika ny ady amin'ny Russie io de tsotra ihany ny atsika malagasy tsika tsy tokony hiditra amin'ny rarahany lehibe ary izay ihany koa nefa mahatonga ny Russie na tiany na tsy tiany tsy hanary velively amin'ny Madagasikara fa tsy maintsy anampitamby atsika ihany izy tsy maintsy ezaka izy ny azo tombontsoa avy aty amin'ny Madagasikara satria izay ihany koa tsy inona no antony raha ny ambasady ivelany eto Antananarivo eto Madagasikara de hijery ny fizotra ny raharaha ara-politika ara-toekarena misy eto amin'ny firenentsika mba ahafahany maka ny tombontsoa izay misy ho azy ka tsy ho azony avelany tanteraka Madagasikara satria amin'ny ankapobeny ohatra amin'ny firenena rehetra ihany misy azahoana tombontsoa eto Madagasikara. Tsy aivona fa nipetraka hoe ampovoany hatrany Madagasikara manoloana ity ady eo amin'ny Ukraine sy Russie ity. Raha iverenana ny tantara isan'ny antony nanesorana ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Randriamandrato ny nanaovana ny safidy ho fanameloana ny Russie izay nibody ny ampahantany ao Ukraine tamin'ny alarobia 12 Oktobra 2022. Tontolo ny fampianarana ambony manome 2.7 ora nanomboka tamin'ity androany ity ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansy ireo mpiasa ao amin'ny sendika ny Saint-Perse isan'ny takiny izy ireo ny andoavana ny tampikarama sy ny fanatanterahana ireo fampanantenana maro samihafa iroso amin'ny fitokonana lavareny sy ny fidinana andalambe ireto farany raha tsy mivaly ny fitakina aorian'izay Daniela Mino Arso. Tsy mbola nivaly 10 volana teo aoriana ny fitakina nataon'ireo mpiasa ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mivondrona ao anatin'ny sendika Saint-Perse izay mitaky ny fandoavana ny tamikaraman'izy ireo sy ny basculement budget autonome ho lasa budget général manoloan'izany manome 2.7 ora nanomboka androany ho an'ny ministera tompona andraikitra ireto farany mialohany iroson'izy ireo amin'ny fitokonana lavareny sy fidinana andalambe. Androany zay dia mapakapeo satria misy ny tsy firarahina, misy ny fanaovana tsinotsinona atao amin'ny mpiasa, ny atsonjay koa no betsaka. Ny tompona andraikitra ato zany raha anao atsonjay sy anao fanagadrana mpiasa sy fitoritoriana mpiasa dia kinga, zay no mahakinga ny zareo. Fa raha ny famahana olana dia ohatra ny sokatra ihany ny fandehany. Ka izay zavatra zay dia tsy mety aminay. 10 volana ve no mifanekena ho amahana ny olana mandrakty androany tsy hita be ihany. Ka manomboka ny lasinainy zay manome 2.7 ora manomboka ny androany ka hatramin'ny lasinainy fa anao fitokonana zay tsy janona raha tsy misy ny valiteny mahafapo sy azo tsapaitanana mahakasika ireo fitakina. Indemnité de technicité zay, basculement ny personnel any amin'ny centre de recherche zay anisany tsindrinay mafy zay lazainy tompona andraikitra fa vita haingakaingana nefa 10 volana zay mbola tsy vita mandrakty androany. De izay zavatra zay zany tsy mety aminay. Ny asonjay zay fitorina natao anay amin'ny rahalamo efa betsaka zay. Ka izay zavatra zay zany dia anisany tsy atahoranay. Fa zay zany tsy janona ty fitokonana ty raha tsy misy ny valiteny mahafapo. Na ho vy na ho vato, na ho tapaka hatramin'ny tendanay ara de tsy janona ty zay tsy fampiresaka tsony satria ny fampiresana dia midika fampandrina drisa aminay satria efa injato ny aona tsika zay. Ary ny resaka de vao ny mpiasa misy ara ono hoe herinandro varafahelany de vany amin'ny primature lay dossier. Nandeha fa ho ray volana zay ny fampiresana mbola ato amin'ny ministera ihany ilay antota taratasy mahakasika ny fikarakarana ny tombontsoan'ny mpiasa. Saika anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana ireo mpiasa sy mpampianatra eo ambany fiahin'ny ministera ny fampianarana ambony noho io tsy fandraisana tambikarama io ary samy manambana ny anamafy ny hetsika raha tsy misy ny valy mazava.
ao anatin'izay tontolo ny fampianarana ambonjahitra dia laviny teo anivony fitsarana avy momba lalam-pandrenina fandroany ny fangatahany CSS ny fizakantena ny université manoloan'izay laza ny filoha nasionaly ny fanapotehana ny fampianarana ambony io fampapakevitra io ka tsy anaiky mora izany izy ireo raha ny fanadihadihana natao tamin'ity androany Hilary Nasoniainy. No lavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana indray ny volavolan-dalàna fangatahana ny fizakantena ny université enim-bolana teoriny nandinina izany famotehana ny fampianarana ambony tsy fikaroana ara-tsiansy eto Madagasikara ny fitsipahana ny fangatahany CSS makasika izany hoy ny filoha nasionaly ny androany. Taritsika tsara fa tao anatiny taona maromaro dia nisy foana ny atao olana miverimberina teny anivon'ny université rehetra eto Madagasikara. Tsy tanisa afa-tsy ny hoe ny olona mpampianatra amina resaka famatsimbola amin'ny asa fikarohana sy fampianarana ny bourse ny mpianatra ny olana mpandraraha rehetrarehetra zany hoe maro lafo le olana anisany tena antony nandrosoana aniny lalàna iny zany tsy afa-pony CSS satria reny lalàna reny matona tao dia ataontsika hoe tolo-tanana ho an'ny fanjakana mba amahana ny fiverenberenan'ny olana misy any amin'ny atao hoe fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy fandroany zay nandavany anazy zay ngamba no hita sy fantatry ny fitondram-panjakana fa hoe mendrika ny fampianarana ambony. Ny lazany tsy hijanona amin'izao manoloana ity fanapakevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ity ny CSS ka isy ny fehikevitra ivoaka orin'ny fiaonambe sy ny kongresy iarahan'izy ireo. Anisany aloha tao anatiny atao hoe fehikevitra ny fangatahana izy iny anisany ho ary fantatsika tsara fa misy ray volana tao anatiny ny famohan'ny fehikevitra no omena ny fitondram-panjakana malina azy zava-dehibe dia ho taterina mpikambana izy iny dia ny CSS dia manana ataontsika hoe assemblée générale manana conseil national ary misy natao congrès général ho fanapahan-kevitra. Aleo aloha fa fantatsika tsara fa ny mpitondra dia nampindranana fitondranana zao nampitondranana fahefana mandalo io mazava ho azy fa izahay dia tsy jery fotsiny ny fahasimban'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana. Aleo fa no avy no mamaly an'izay zavatra zay. Tsy ahivina no heverina ho tsy mifanaraka ny lalam-panorenana ny titolo-dalàna ity ny volana febroary 2024 Antony Tsipany HCC izany. Nisy ny fanitsina ny entin'ireo solombavambahoaka taorian'izay ary efa lany teny anivon'ny anteny mera rotonta izany saingy izao no laviny ny HCC fandroana izao indray. Manitsakitsaka ny foto-kevitry ny fitovian-drehetra eo anatrehan'ny lalàna ny tsy fahafahana manenjika ara-pitsarana ireo mpampianatra sy mpiaroko izay isan'ny voarakitry titolo-dalàna ity ho ny HCC manazava ny fanapahan-keviny amin'ny nitsipahana ity lalàna ity. Andrasana araka izany ny fehin-kevitra avy amin'ny CSS mikasika ity raharaha ity aorian'ny fiaonamben'ireo mpikambana amin'ny herinandro avy izao raha ny fanazavana. Izay ihany koa no entina misendy vetivety ao anaty doka fohy ny tontolo ny fizahantany sy ny manodidina azy ny fivoara amin'izahantany tonga teto amintsika sy ny olana manodidina ny tisehatra ity amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny tsipopoaka sy ny fanapoahana afomanga ao anatin'izao fiomanana fety ny 9 Jona izao hampahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo manapitafa vetivety ary. Neny ao amin'ny Aigle-d'Or moa misy kapa tsy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny ray izao. Hay tokoa mo! Ho fankalazana ny fetiny ray dia ho zarainy Aigle-d'Or porte-clés na porte-carte maimay foana ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 Jona hatramin'ny 17 Jona izao. Tolotra manan-keriny amin'ireo magazay Aigle-d'Or rehetra manerana nosy kararao tiare. Aigle-d'Or manandratra avy antsika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina
dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovany aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditra izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mirehadre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy mahafapoany ireo mpianakavy teneno anazy averiny ihany isika gasy aigle d'or mamelona ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity avy hatrany dia hiazo any Mahajanga sika hanomboantsika izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao zay isan'ny fikambanana matanjaka ao anatin'ny fahatraboeny ny Fivasof na ny fikambanany Viavy Sofia izay mampivondrony ireo fikambanam-behivavy avy ao amin'ny distrika 7 mandrafitra ny Fatra Sofia tonga nanotrina ny lanonana fifampiarabana tratrin'ny taona ho mariky ny firaisakina izay nataon'izy ireo ny farany herinandro teo tao Mahajanga ny governoran'ny Fatra Sofia Anja Robert Kolo Mahajanga. Tao anatin'ny filaminana sy fifaliana tanteraka ny lanonana fifampiarabana tratrin'ny taona ho an'ny Fivasof na ny fikambanana ny Viavy Sofia eto Mahajanga izay nataon'izy ireo ny farany herinandro teo. Ny Fivasof dia fikambanana hitambaran'ireo fikambanam-behivavy avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny Faritra Sofia. Tegna naravoravo satria avy teto governeranay Faritra Sofia naotrony zahay Viavy Sofia ravoravo ny lamigny ny fety tegna mitambabeza le firaisankinanay hoe zay district 7 manomboka avy amin'ny Port Berger Mampigony Antsuhi Alalalafa Belanga Mantsara Bifandriagna Avaratra dia mitambabezany le fety niany ary misy koa vente exposition natany niany toa hitaka jiaby raha misy aminay hoany aky amin'ny Angivy Betsa ao aby jiaby misy koa ny Harombonto misy Sajoa raha misy aminay aby zay Antsoky aminay ko raha jiaby misy agny be ola vanio misy aminay koa zy legioma jiaby Tananarivo misy aminay aby ke zay to ihany mbo mafoaky tonga nanotrina ity fety ny Fivasof teto Mahajanga ity ny governora ny Fatra Sofia fotoana izay nizarany ny governora ny vaovao misongadina avy ao amin'ny faritra tao lasatsika mbola fahatelo tamin'ny resaka fampiarambany fa noho ny ezaka natao dia Fatra Sofia zao no efa nivoaka ofisiel fa voalohany eto Madagasikara amin'ny fampiarambany resaka vanila mo faharoa fimpina omby faharoa fa eto misy zavatra raiky zany ararotika resany amitsika any anisan'ny mpananaovana harina raha ny fahaizana eraky Madagasikara ny zanaky ny Sofia ka am'izao tsika miteny zao hanainga niany ho any États-Unis professeur Liliarson Ralapo naha champion du monde amin'ny fidalina sy ny leadership amin'ny fiarovana ny tontolo iainana erany Afrika. Manodidina ny arivo mahery ny vehivavy ao anatin'ny Fivasof eto Mahajanga ka omby miisa 7 no novonoina teto ho nofokena amin'ny tapihavanana ary manasa ireo izay manam-paniriana ho isan'ny fianakaviam-beny ny Fivasof ny membre ny fikambanana. Tongava aza mandigny hoe tsisy tambagna vo andeha agnato fa mitsikato mifanohagna amin'ny tsara mifanohagna amin'ny ratsy ary engany mbo tsara fogna no itrahofagna ary tsy mitsahatra mivoatra atsika amin'izy to iato tongava jiaby. Ny resaka sosialy amin'ny kafaliana na amin'ny karatsiana no tena tombony eo anivon'ny fikambanana ny Fivasof eo ihany koa ny fanohanana sy ny fampiofanana isan-karazany ho an'ny mpikambana tsirairay amin'ny taona 2024 io dia ho feno 20 taona ny Fivasof Mahajanga ka ho isy noho izany ny fankalazana manetriketrika ho atao hoy ny filohan'ny fikambanana ny Fivasof.
tontolo ny fizahantany teboka maro ny mahatonga ny fienany mbizahantany tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao orom-pisehatra ka isan'izany ny faratsian-dalana ny tsy fandriam-pahalemana ary fahatapahan-jiro lava reny ihany koa mitaky fandraisana andraikitra izany raha tiana ny ampiroborobo izay sehatry ny fizahantany izay eto Madagasikara. Henri Florian. Talohan'ny valanaretana Covid-19 teo amin'ny laharana fahatelo amin'ny fitopolo amby zato maneran-tany Madagasikara raha nisan'ireo mpizahatany izay tsy nitsahatra ny hemitra. Tsy mbola tafarina hatreto ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara na eo aza ny fisokafany sisitany sy ny fisian'ireo sidina maro avy any ivelany miditra eto amintsika. Teboka maromaro no mahatonga izany hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany manoloana ny olana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny olana ato anatiny. Ny olana nivelany ny ministera dia nandany vola ny ministera teo aloha nandany vola be da be ampafantatra ny Madagasikara maneran-tany. Zay zavatra zay dia tsy dia hita loatra tamin'ity fitondrana anankiray ity. Miezaka ny ONTM, Office National de Tourisme de Madagascar, fa tsy ampy le ezaka. De tsika nefany ny promotion ataontsika hatramin'izay de promotion amin'ny officiel sy ny promotion de bouche à oreille. Fa raha ny olana anatiny ny eto Madagasikara de mametraka olana be da be ny tena olana de ny tsy fandriam-pahalemana. Resiko ohatra ny lalana izay mandalo amin'ny allée de Baobab iny. Raha makany Morondava atsika de allée de Baobab fotsiny de tsy afaka isintomana mpizahatany makaty Madagasikara. Fa tsy maintsy eo any tsinginy Bemara. Ny lalana manelanelana ny Morondava sy tsinginy Bemara nefany dia manahirana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Isan'ny olana goavana ihany koa raha ny fanazavana ny fanararaotana misy amin'ireo toerana ara-pizahantany izay tsy mampitovy ny sarany alaina amin'ireo vahiny sy ireo mpiantsehatra eo koa ny fahatapahan-jiro lava reny. Manarakaraka an'izay raha ny olana ato anatiny dia ny fanararaotana sy ny tsy firarahina. Fanararaotana ho azy satria zay zao ohatra hoe spécialisé amina pista manerana ny Madagasikara. Dia be da be loatra ny péage any amin'ny pista any ary na ny freany baka ary miampita reny rano dia mioapampana ary tsy fixe. Ka zay zavatra zay manahirana anay amanao an'le asa fizahantany. Ka mila jerevana vaholana zay zavatra zay. Mbola misy koa ny resaka délestage. Io délestage io dia sakana satria tsy afaka micharge batterie ny telefona sy ny caméra le vazaha. Dia tsy afaka maka sary zany izy. Dia zay zavatra zay nefany dia miteraka olana ho antsika satria fatatsika tsara fa iny sary alain'ny vazaha iny no aparitany amin'ny tambazotra dia afahan'ny olona mahafantatra fa hoe hay misy an'izany Madagasikara zany any ho any. Teboka maro araka izany no mila jerena ho fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara mba hidiran'ny vola vahiny ka hampitombo ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Telo etsy ny mpizahatany ezahany fanjakana hotratrarina amin'ity taona 13 ity maro ny teboka ilaina hitondram-baolana araka ny fanadihadiana iny raha tiana ny anatraran'izay tanjona telo etsy mpizahatany ho an'ny taona 13 izay fa raha anao jery-todika ho an'ny isa mpizahatany tonga eto Madagasikara tsika nanomboka ny taona 7 eto indrindry ny lara 900 amin'ity alina ity hitondra amintsika fanampanazavana bebe kokoa makasika izay manahoana ny makasika izay antotan'izay ny lara 900. Miarahaba anao Yves Richard, ananantsika mihitsy ny antotanisany ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2016 sy ny taona 2016. Raha ny hitantsika amin'ny sary dia ireo mpizahatany ny taona 2016 dia ambony ny isan'ireo mpizahatany fa teo anelanelany izay taona izay izany hoe ny taona 2016, 2016 sy 2016 dia tsy nisy ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara antony fisian'ny valanaretina Covid-19 teo ihany koa ny fikatoanan'ny asistan'ny Madagasikara fa nanomboka ny volana Aogositra 2016 dia fa nanomboka ny sokatra ny asistan'ny Madagasikara saingy firenena vitsy ihany no nisokafana izay asistan'ny Madagasikara izay ary hatramin'izao dia efa misy ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara izany hoe raha tamin'ity taona 13 ity dia efa nanomboka niakatra izay fa tonga
ny mpizahatany eto Madagasikara izay raha ny hitantsika amin'ny sary dia somary mbola ambany raha ampitana tamin'ny taona 2022 izany isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara tamin'ny volana janoary febroary sy marsa tamin'ny taona 2023 ity. Isan'ny tanjony fanjakana mofo ny atratra isa mpizahatany manodidina ny ray tapitrisa hatramin'ny taona 2022 fa isan'ny fanontaniana mipetraka Yves Richard amin'izao ny mahakasika ny hoe ahoana ny anatratrara ny fitondrana izany antotanisa izany antony raha ny antotanisa hitantsika amin'ny tableau izao dia tsy mahatratra ray isan-jato ny isan'ny mpizahatany izay vinavinain'izy ireo ho avy eto Madagasikara akory ny antotanisa ananatsika amin'izao. Fanontaniana tsara fipetraka izay ny alarany avy fa manahoana ny mahakasika ny fiaviany ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara raha izay jeritodika ny entinao nanomboka ho an'ny taona 2022 izay hatrany mbola ireo ataontsika hoe ireo firenena fantatra amin'izay fitiavana manokana ny destination Madagasikara zay ve ireo nandefa ny mpizahatany hitsidika ny Madagasikara zay. Izay indrindra ananatsika ireo fiaviany ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara mitana ny laharana voalohany amin'izany ry zareo frantsay manaraka azy kosa ry zareo italiana ary misy ihany koa ireo malagasy ary eo amin'ny laharana fahaefatra no ahitantsika ry zareo polonais ary eo amin'ny laharana fahadimy no misy ny république tchèque ny firenena frantsay moa no mitana ny laharana voalohany hatramin'izay amin'ireo mpizahatany tonga mitsidika any Madagasikara ary isan'ny mahavariana fa ry zareo polonais ihany koa dia isan'ny tia sy tonga mizahatany eto Madagasikara misy ihany koa ireo sidina manokana izay ataon'izy ireo izay mpizahatany polonais avokoa no ao anatiny izay sidina izay ny fitiavana ny Madagasikara manokana moa no antony atongavan'izy ireo eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fifanakalozana ara-kolontsaina izay isan'ny mahasarika ireo mpizahatany betsaka izay tonga eto Madagasikara eo ihany koa no fitsidiana ireo toerana izay mampiavaka any Madagasikara manokana fa isan'ny sehatra iray mampidibola betsaka anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny sehatry ny fizahatany raha ny eto amintsika manokana fa saingy ny sakana izay tsy mampitombo izay antotanisa amin'ny resaka fizahatany izay eto amintsika dia ny fisiany tsy fandriampahalemana eto amintsika eo ihany koa ny tsy fampiny ny fizahatany fa manampitrotraka izany ihany koa Yves Richard ny tsy fampiny ny herinaratra eto amintsika izay mampiempotra ireo mpizahatany. Akasitrana feny ianao ny alarany avy tondran'izay antotanisa tsara ho fantatra mahakasika ny fivoarany mpizahatany tonga teto Madagasikara nanomboka ny taona 2022 izay fa ao anatin'izay tontolo ny fizahatany izay hatrany dia eto indrindra ny tale general amin'ny ministera ny fizahatany Andriamatoa Andriamano Era tsy tohaina amin'ity ala ity hitondra amintsika ny mahakasika ny hetsika ITM ho an'ny taona 2022 izay hanomboka eny amin'ny CCI Vato manomboka ho amin'ny rampitso moa zany ary itoy hatramin'ny fahavalo amby folony volana jona miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao kolo amin'ity alina ity isan'ny hetsika goavana ho fampiroboroboana tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara ny ITM ary isan'ireo entina bebe kokoa nomezan-danja izay fampivelarana ny fizahatany zay ny ITM ho an'ity taona 2022 ity inona ny isan'ny tena ampiavaka ny hetsika ho amin'ity taona ity. Falmerabanao Yves Richard ary falmeraba ireo rehetra izay manaraka izao fotoana izao eto amin'ny Cool TV. Ny ITM 2022 dia tena hetsika lehibe tokoa ary araka ny teneninao zany dia miavaka izy ity satria dia tena ho lehibe tokoa satria efa-jato ny mpampiranty izay ho hitantsika eny amin'io ITM io izay eny amin'ny CCI Vato moa zany ny hisy azy io ao anatin'izay efa-jato izay dia ho hitantsika eo daholo ireo rehetra izay manana anjara ao anatin'ny fampiroboroboana ny fizahatany ao ireo mpitatitra ao ireo mpiarakara dia maro samihafa ao ireo toeram-pisakafoanana toerana fandraisam-bahiny ary ny tena mpiavaka amin'ity dray mitoraka ity moa zany dia isy ny antsoina hoe digital space ahafahantsika voalohany eto Madagasikara ahitan'izany hoe fizahatany miaraka amin'ireo espace digital zany
amin'ity indray mitoraka ity. Ankoatran'izay tombony ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany mivantana moa zany isan'ny ana tombony mandritra ny hetsika manomboka ho amin'ny rapitso hatramin'ny 7 ny volana Jona izay ihany koa ireo fianakaviana maro izay efa entanina sahady ho tonga eny an-toerana mandritra ireo andro ireo isy ihany koa ny tombola goavana izay ataontsika hoe iantsona n'ireo fianakaviana sy ny tapaka sy namana rehetra ho avy eny an-toerana manahoana ny mahakasika an'izay tombola goavana izay Andriamatota le Jeneraly. Marina ny teneninao Yves Richard ao anatin'io fotoanany ITM io tokotrany dia atsona ireo fianakaviana, atsona isika rehetra izay ao anatin'ny fotoana ihany koa moa izao fikarakarana sy fiatrehetana ny fialan-tsasatry ny mpianatra dia tena misy ny fikarakarana manokana ireo fianakaviana ireo araka ny teneninao teo ihany koa dia misy ny tombola izay mety azahoana loka maro samihafa amin'ny resaka fizahantany ary ao anatin'izany loka izany moa dia misy ireo billet d'avion moa zany ny araka ny fiteny azy izay omen'ireo compagnie aérienne izay mampiranty ihany koa ao anatin'ny ITM 324. Manahoana ary ny fidirana sy ny fahatongavana ho an'ireo fianakaviana izay entanina ho tonga maro mandritra ny hetsika manahoana misy ve ny fanamorana mahakasika an'izay manahoana ihany koa maimaimpoana ve ny fidirana eny anivony CCI mandritra n'ireo fotoana anatanterahana ny ITM ireo. Mandritra ny ITM dia mizara roa moa zany ny fotoana ny ITM ny andro roa voalohany dia natokana ho an'ireo matianina atao anatin'ny sehatry ny fizahantany. Dia ireo andro roa voalohany ireo zany dia 3 arivo ariary ny fidirana any amin'ny CCI vato ao amin'ny ITM. Ny andro roa farany kosa dia ny sabotsy ny alahady zany dia tena anasana ny daholo be ny fianakaviana sy ireo rehetra izay milina amin'ny resaka fizahantany eto Madagasikara. Arivo ariary isan'olona kosa ny fidirana amin'ireo fotoana anankiroa ireo zany dia ny sabotsy 17 sy ny lahady 9. Ny fikarakarana manokana dia misy ireo fiara-pitatitra izay maimaimpoana azo raisina manony eto amin'ny stade Maki eto akaiky eto moa zany sy ihany koa eny amin'ny tsara sotra hitatitra maimaimpoana ireo rehetra izay tonga tia hiditra ao anatin'ny fampiratiana ITM amin'io roa andro ireo zany. Ankasitrahana ny tale jeneraly ny ministera ny fizahantany tao anatin'izay fanazavana mahakasika ny ITM ho antaona 3 izay fa iazo an'ny fianaratsoa vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola marisarisa amin'ny fanomezan-drano mponina ao fianaratsoa amin'izao fotoan'izao tsy ampy ny fanentanana sy ny fampafantarana ny mponina. Mazava-dehibe izay fanomezan-dra izay ka antony falainan'izy ireo raha ny fanazavana antony namafisanyireo tompona andraikitra teo anivony hôpitaly be any Fianarantsoa. Mazava-dehibe ny fanomezan-dra nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanome rata amin'ity andro ho an'ity aingo rakotonirina kory Fianarantsoa. Tsy maharaka ary azo lazaina fa tena tsy ampy tokoa ny tahirin-dra misy eo anivon'ny hôpitaly be an'ny Fianarantsoa raha tamin'ny filana raha amin'ireo izay mila izany mandalo fadidina eo anivon'ity hôpitaly be ity izany. Hatreto dia mbola ireo avany marary hatrany no mezaka manome izany ho an'ny fianakaviany izay mila izany raha izany fa tsy dia ahitana firy loatra ny ao amin'ny tahirin-dra eo anivon'ny hôpitaly noho ny favitsiany ireo mpanome izany eto an-toerana. Misy ihany anefa ireo fikambanana na olon-tsotra io na mpianatra izay manome raha maimaimpoana saingy tsy maraka ny filana misy eo anivon'ity hôpitaly be ity izany. Marina fa miankina be amin'ireo mpanome raha sitrapo ireo ny fisian'ny stock-ndra atao amin'ny banque de sang. Kanefa dia vitsy ireo mpanome raha sitrapo ireo indrindra mpanome raha sitrapo ara-potoana ka izay no anentanana ny olona mba ho avy. Tsy masehaka ny filana ny sitrapo ary hatreto aloha dia mbola ny fianakaviana marary no aprisina hitondra mpanolo raha na sendra mila raha fa ny tena tsara ary ny tanjon'ny OMS dia mba hoe mpanome raha sitrapo no manome raha amin'ny banque de sang rehetrarehetra manerana Madagasikara. Raha ny eto amintsika zao ny mpanome raha an-tsitrapo no teneko eo amin'ny 6% eo farafabetsaka. Fa ny ambozay dia mpanome raha avy amin'ny marary ava-marary dia ialana an'izay mihitsy satria ny ava-marary ihany koa mety tsy manana mpanome raha izy dia lasa sahirana be mba tsy isiana koa ny resaka hoe sanatriana ny famarotana raha ataon'ny olona dia ilaina ny mpanome raha sitrapo.
fa maraka ve ny tahirin-dramisy eo anivon'ny hôpitaly be ny fianaran-tsoa ity ary misy sarany ihany koa ve alainy eo anivon'ny hôpitaly raha toa ka mila izany raha izany ireo marary ka mila fitsaboana maika miankina ny panomera le izy misy fotoana raha vitsy ny panomera dia tsy ampy fa tsy maintsy mitady izahay mikaroka hoe izany olona afaka manomera ary zay le taneko izay hoe tsy maintsy miankina ihany koa raha ohatra ka tsy misy panomera sitrapoa dia miankina amin'ireo avan'le marary izay mila raha ny fandehany raha aty amin'ny hôpitaly misy tonga dia marina eto aloha fa maimaimpona ny fizarana raha eto amin'ny hôpitaly fa misy kosa analyse dia tsy maintsy atao afantarana hoe mety amin'le olona marary ve le raha omena anazy anatin'izany atao hoe groupe sanguin sokajin-draha afantarana hoe ina sokajin-draha ilain'le marary sy ny hoe test de compatibilité hoe tena mety tokotrana amin'le marary ve le raha omena anazy fa ny paosin-draha tompo dia maimampona ny rehetra nefa dia afaka manome raha avokoa raha mafeny ny fipetratakina mararak'izany ireo nanohina ny antso tamin'ity andro anio ity nahitana ireo olotsotra sy fikambanana ary koa ireo miaramila izay nanao ny adidiny amin'ny fanavotana ny mpiarabelona satria izay manome raha tokoa manome aina vahiny sampana fampalalam-bavao ihany koa amin'ity alina ity zareo avy eo anivon'ny festival somaro dia tsy iza ny tonga eto amin'ity alina ity andriamatobotra lazo ampirikam miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao ny kolo amin'ity alina ity miditra ao anatin'ny andian'ny fafolo indray ny festival somaro amin'ity taona 3 ity isy ny ampiavaka azy manokana raha oharina tamin'ireo andiany teo aloha eto indrindra ianao hitondra ny fanampanazavana makasika izay ya faly miarabanao namagna journaliste faly miaraba atsika voaka malagasy manaraka tsy tapaka ny fambala vaovao eto amin'ny Kolo TV manerana nosy ny tonga ny fotoana fafolo ny festival somaro amin'ny taogno ity mankalaza ny fafolo 10e édition zany sady 20 taonany groupe wawa misy fetaroe miafaka zegny kalazany amin'ity dia niantso ny artiste kalaza rehetrarehetra eto Madagasikara zay mpikarakara ny artiste zay kalaza rehetrarehetra eto Madagasikara to de Big MG ery Dadlove ery Tansmena ery Rotsman ery Kokininka zay artiste malaza zokizoky sy tanora indrindra andeha anafana ny festivalintsika agny nosy be amin'ny taogno ity ary mampagnategna nareo zay fan mpankafisy voaka malagasy fanao zavatra mihetsika satria 10e édition zegny raha olo folo taogno zegny efa mahay mandeha efa mahay mivona efa mianatra eo koa fa 20 taogno ny groupe wawa amin'ny taogno ity dia magnano zavatra maventy be zegny zay amin'ny fotoagnan'io fety rogoavana araka izany ny faharoapolo taona ny groupe oa io ihany koa ny somaro zay miditra amin'ny andian'ny fafolo amin'izao fotoan'izao fa ankoatran'izay dia isan'ny mampiavaka ny festival somaro nandritra nireo andian'ny sivy teo aloha ny fisian'ny tombola goavana ny fisariana goavana tsy mena mitaha amin'ny teo aloha ny loka hoentinareo amin'ity andian'ny fafolo ity andriamatobotra lahy eto indrindra ianao hitondra ny fanampanazavana bebe kokoa mahakasika an'izay fisariana goavan'izay ya mampiavaka ny festival somaro dia mifanomezagna maventy tombola ho an'ny zay mpagnaraka rehetrarehetra satria mitongo ty zegny misy tombola maventy voiture BT 50 mbola nouveau modèle zay mbola voaka regny concessionnaire ary sy ny moto ary ny bicyclette sy ny loka maro samihafa fa ny fotoagna fomba fanaovagna izy fotsiny mandeha fa SMS anao amin'ny 038 88 811 11 soratanao hoe somaro espace agnaranao feno averiko indray hoe 038 88 811 11 mandefa SMS zegny anao hoe somaro espace agnaranao feno 1000 ariary ny sandana 1000 ariary zegny azahoanao BT 50 vaovao be tsisy zavatra ohatran'izay tsoa satria fanomezagna ho an'ny mpankafy satria valipity ho an'ny voaka malagasy ataon'ny wawa sy zay mpikarakara satria efa 20 taogno na groupe wawa mbola io foana mitazona foana 10 taogno ny festival somaro mbola fitiavanareo voaka malagasy sy ny mpankafy ho azy dia manome valipity ho an'ny mpankafy zegny groupe wawa fanomezagna zavatra maventy be eo amin'io ankasitrany ianao nitondra ny fanazavana mahakasika ny somaro andian'ny fafolo izay ho tanterana ny voalohatra amin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao tsara ihany mampatsiaha ny zay lafim-bavao hafa kosa indray dia malalaka ny fanapoahana tsipopoka amin'izao fotoana hoy ny fanambarany lehibe ny préfecture n'Antananarivo tokony manana fahazon-dalana manaraka ny dingana avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny préfecture ankilany amin'ny fanapoahana afomanga rany fanazavana Ilary Nasoniainy tsy voasambo ny fahefanavela malalaka ny fanapoahana tsipopoka tamin'ny taondasy hoy lehibe ny préfecture ny polisy n'Antananarivo efa tafiditra eto Madagasikara ireo karazana kilalao ireo ka tokony olanina mba hisorohana ny mety oloza aterany raha miangona amina toerana iray
tsara fantatra aloha dia tsy voatany ty taona ty ihany navela malalaka tamin'ny taona koa fa navela ny antony moa zany dia resaka ekonomika ihany le izy misy kosina olona zany misy kosina olona zany tena mivelona amin'io zany rehefa mba tonga ny 26 juin zany dia mba fidiram-bola ho an'zareo zany le izy dia mba aleo zany zay vola tokony hiditra amin'zareo mba avy aleo hiditra malalaka satria tsy mandava-taona fa fotoana fohy fotsiny no ampiasana an'le izy zany resaka sécurité koa zany le izy ny tena marina satria zany raha vao tsy varotany reo le zavatra efa tonga eto eto Madagasikara daholo reo le petara reo dia raha vao tsy consomena zany reo dia mistock amina toerana anankiray any amin'ny zay mpanafatra azy any dia vao mainka misy risque be zany ny fitazomana an'ireny any amin'ireny toerana reny dia aleo consomena le izy mba hialana amin'izay le risque amina stockage zay zany amin'ny resaka incendie sy ny namana. Tsy ny olona rehetra kosa ankila no afaka manapoka afomanga ilana fahazoan-dalana avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny préfecture ny polisy ny fanapohana afomanga raha nitatitra trany. Ny afomanga zany misy fepetra arahana zany arahanao afomanga zany hoe tsy maintsy mahazo ny fankatoavan'ny ministère ny défense nationale zany ministère ny fiarovam-pirenena zay vao makaty aminay zany le fankatoavana iny anomezana le autorisation na manifester zany hoe manao mampiasa le manapoka an'le zavatra zany any amin'izay toerana any amin'ny espace na amin'izay toerana anapohana azy misy fepetra ohatr'izay zany ny afomanga fa ny petara zany moa ny zavatra makelikely azy iny dia tsy dia mila autorisation be ohatran'izay zany ny anton'izay zany dia le hoe ny afomanga reny zany falazaina hoe zavatra efa misy risque be zany dia tokony hoe artificien'ny tafika zany no anao an'izy ireny zany raha ohatra ka zavatra tena goavagoavana le izy. Isy ny didim-pitondrana ivoaka anamafy ity fanambarana ity ho voafahatra ao anatin'io ihany koa ireo toerana tsy tokony anapoahana tsy popoka ary nisy azy ho an'izay tratra mandika izany. Maresaka iraisany pirenena androany no nitanterahana ny fandevenana ny prime ministre italiana maty teo amin'ny fahaenina amin'ny valopolo taonany no ny aretina leçon micronique antenan'izay ny tanandraikitra ambony maro tamin'ny sehatra politika tao Italia fony fahavelona. Notontosaina androany ny fandevenana ny Silvio Berlusconi, prime ministre italiana izay hianodimandry ny faharoambe folo jona lasa teo. Ny aretina leucémie chronique moa no nahazo ity prime ministre ity raha ny vaovao iray. Teo amin'ny fahaenina amin'ny valopolo taona moa ity farany nofa izao hanodimandry izao. Andraikitra maro no efa hanosahany tao Italia toy ny na prime ministre italiana azy teo aloha izay hianandritra ny 7 taona. Sénateur ary fiaflohany antoko politika a Forza Italia izay antoko politika no tantanany. Nisy ny fanomezam-boninahitra ity prime ministre ity ary volamina avokoa ireo olom-pirenena tany antoerana amin'ny fandevenana sy fanaovam-beloma an'ity prime ministre ity farany. Tao amin'ny cathédrale de Milan moa no fananaovana veloma farany sy la mesa fanaovam-beloma ity prime ministre nodimandry ity. Tapitra treto ny fiarahantsika ho an'ny androany naizanaiza misy anao ankasitrany ianao tsy nisaraka tamin'ny fihitalavitrak'olo ary mbola netanana anao amin'ny toy ny fandarana ety ampamaranana dia tsara mampatsiahy fa isy ny fandarana manokana iarahana amin'ny seni eto amin'ny fahitalavitrak'olo ny zoma ho avy zao arian'ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompo lasy tombova veloma tompoko.
Vina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.